mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomirahaba tsika revako malalatra ty alatsinainy fa 7 ny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra oantsika anio dia ny Koritianina faharoa toko 17. Koritianina faharoa toko 17 andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Koritianina faharoa toko 17 andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Nefa manantena fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy nisy honay olona voazahatoetra nefa fa mba hanaovanareo izay tsara na dia toy ny olona nolavina izay. Fa tsy mahavita na inona nohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay fa ianareo ny mahery. Ary izao no katahanay dia ny fahatanterahinareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho. Fa ndreo rehefa tonga dia anao izay mafy araka ny hery izay nomeny tompoay ho fananganana fa tsy ho fandravana. Ray maso no manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izao toetra ny tenanareo. Rehavana isan'ny epistily nahitana olana novahana betsaka ny taratasy nosoratan'i Paoly na ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Ary mandrakariva aza olana fototra izay vahan'ny epistily na olana fototra tao anatin'ny fiangonana ny fifampitsarana. Ny fifampitsarana ireo mpino, tsy ny fifampitotrana eo amin'ny lafin'ny fitondratena ihany fa fifampitsarana mihitsy amin'ny lafin'ny finoana. Misy ny mitsara ny finoan'ny hafa ho betsaka, misy ny mitsara ny finoan'ny hafa ho kely, misy manao tsinotsinona ny finoan'ny hafa, ary amin'ny fotoana sasany ara dia mifampitsara koa ny fanomezam-pahasoavana. Misy mitsara ny fanomezam-pahasoavana iray ho ambony noho ny fanomezam-pahasoavana hafa, ny fanomezam-pahasoavana iray ho latsa-danja noho ny fanomezam-pahasoavana iray. Izany rehetrany dia hita tao anatin'ny taratasy ho an'ny Koritianina. Fiangonana izay nahitana fifampitsaran'ny mpino ary fifampitsarana niteraka fangatsiahana sy fiemorana, fifampitsarana niteraka disadisa sy olana mihitsy aza. Ary dia ny epistily lava ny Koritianina voalohany indrindrindrindra dia mamaza ny olana izany. Ny fitaovana izay nampiasain'i Paoly, na ny marina kokoa ny teolojia ny novozon'i Paoly ny hatrehina ireny fifampitsarana ireny dia raha amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Koritianina dia anankiroa mazava tsara. Ny voalohany dia izao ny anjara toerany atao hoe fitiavana. Ny anjara toerany fitiavana. Raha ohatra ka mipetraka tsara amin'ny fitiavana ny olona, raha fantatry ny olona fa ny mpiara-manompo aminy na ny ampiray fiangonana aminy dia olona tokony ho tiany, fa tsy olona tokony ho tsarainy na olona tokony ho ampaniny, dia amin'izay fotoan'izay foana ho azy ny fifampitsarana. Ny fitiavana mantsy no manefy na mitarika ny fifandeferana, ny fitiavana no mitarika ny faharentana, ary rehefa mipetraka tsara ny fitiavana dia mikisaka miala ho azy fotsiny ny fifampitsarana. Dia ny fitiavana azo no tsindrian'i Paoly mba hoenti manosika na hoenti mandrava ny toepon'ny fifampitsarana tao amin'ny fiangonana tany Korinto. Ny olona tsy ampy fitiavana no tia mitsara, ary ny olona tsy ampy fitiavana no tia manameloka, ary dia nahitsin'i Paoly mazava ao amin'ny Koritianina voalohany toko 7 izany toe-tsaina tia mifampitsara sy mifampiandany sy mifanaraja. Fa ny faharoa izay fitaovana nentin'i Paoly na ny teolojia nentin'i Paoly ihany koa dia momba ny Kristy. Novoizin'i Paoly mafy mihitsy ny toetran'i Kristy.
averimberiny Paoly ny te-panahiny Kristy, ny fanetretenany Kristy, ny fahavelomana ao amin'ny Kristy, ny fiainana mandrakizay vatana ao amin'ny Kristy. Dia notsindriny Paoly koa fa ny olona tena mahatakatra tsara ny finoanany Kristy, ny olona tena manana ny Kristy ao anaty tempolony fanamasina ho Paoly. Ary mbola tsindriny eto ny hoe ao anaty Jesoa, amafisina ety amin'ny Korinthiana 2 io, fa ny olona tena any Kristy ary mahatsiaro fa any Kristy dia mahasongona ny fifampitsarana sy ny fifameloana. Ary dia raha masaka tsara ao anatin'ny kristianina raha ny teolojian'ny fitiavana sy ny kristolojia ny momba ny Jesoa Kristy dia tokony ho maro-toerana ao anatiny ny fanetretena ary maro-toerana ao anatiny ny finoana ka tsy hitsara, maika hitsara, ny tenany ho tsara noho ny hafa izy, na hametraka ny tenany ho tsara sy mendrika noho ny hafa, na koa mifanohitra amin'izay hametraka ny hafa ho tsinitsinina na hanambany tahaka izay mitranga momba ny henana terina teny misampy, momba ny fihetsika maro isan-karazany zay hita ao amin'ny fiangonana. Fa amin'ity eto ampiaratanantsika ity mamarana ny taratasy ho an'ny Korintianina Paoly de manome fomba fijery hafa indray manoloana ny hoe fifampitsarana. Toy izy manao hoe samy mandiny tena, samy mandiny tena ianareo. Io dia efa famerimberiny Paoly ihany, tsy dia ao amin'ny Korintianina ihany io tenenany Paoly io fa any amin'ny Galatianina mihitsy koa aza dia efa nyteneniny Paoly io ny hoe aoka tsy tsara, aoka tsy anameloka ho anareo zay mitoetra tsara de miambena mitandrema fahasolavo. Famerimberiny Paoly ity fandiny tena ity. Ary eo amin'ny Romanina moa de mitovitovy amin'izay indray ny teniny manao hoe asiko mafy ny tenako ho mangana. Betsaka ireo andinitsoatra masina natao mamy Paoly ny kristiana na tany Galatia, na tany Korinto, na tany Efesosy, na tany Kolosy, na tany Roma handiny tena. Ny fehezanteny fotsiny mahasamy hafa azy, ny atsipitsipiriany teny fotsiny mahasamy hafa azy, fa isan'ny teolojia na fampianaram-pinoana voiziny Paoly ny fitaomana ny olona andiny tena. Eto ary de asehon'ny Paoly indray mamarana ny taratasy faharoa an'ny Korintianina izy dinio ny tena nareo na mitoetra ny finoana nareo na tsy izaho toetra ny tena nareo. Raha toa ka mamakafaka kely isika ka mandroso lalindalina kokoa, inona moa ny avako malala no natao hoe kristianina mandiny tena, inona ny fitaovana hoentin'ny kristianina mandiny tena, amin'ny fotoana inona koa ny tokony ny andinian'ny kristianina tena, zatretrany de fanontaniana tokony ataony ny kristianina manoloana ny asa fanompoana sy manoloana ny fiainany namany na ny fiainany manokana. Ny fandinitena ny avako malala de raha toa ka jerena le teny de ny hoe zaho toetra de ny hoe ianao mihitsy no mamantatra ny tenanao, ianao mihitsy no mizaha toetra ny tenanao, tsy miandry ho tsarain'ny hafa ianao, tsy miandry ho zahana toetra ianao fa ianao no mizaha toetra ny tenanao. Reto ary misy zava-dehibe tokony hatsaroantsika riavako raha miteny hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana nareo na tsy izaho toetra ny tenanareo. Ny antsoina hoe kristianina mandiny tena de zao kristianina mamantatra tsara ny tenany sy ny maha izy azy. Zay ny voalohany riavako malala. Raha mitenitsika hoe mandiny tena de fantatsika zany ny fahalemetsika, ny tanjakintsika, ny fetratsika. Ary ny fitaovana hoentina mandiny tena de ny fanamasina ao anaty. Ny fanamasina ao anaty no mitaona antsika hamantatra ny tenatsika. Fantatro tsara ve ny tenanao? Fantatro tsara ve hoe izy ianao? Fantatro tsara ve ny mahaenao anao? Ny olona mandiny tena de am'izay fotoana zay mipetraka tsara am'izay toerana misy azy izy ara-pinoana. Mba tsy hanao tahaka ny toritenin'i Jesoa ao amin'ny tena tendrombohitra manao hoe tandreminao tsara fa ndrao ianao mahita ny sombikazo eny amin'ny andriny namanao eny amin'ny masony fa tsy hitanao akory ny andro izay manakona ny masonao. Dia fantatro tsara ve, fantatsika tsara ve raha mandiny tena isika hoe iza isika, fantatsika tsara ny fanomezam-pahasoavana nomenantsika, fantatsika tsara ny zavatra tsy zakatsika, fantatsika tsara ve lay maha isika tsika, fa rehefa fantatsika tsara zay izay maha isika tsika izay, fantatsika ny zavatra tsy zakatsika, fantatsika ny maha isika tsika izay le hoe dinio fakafaka ho tsara ny tenanao hoe aiza ho aiza amin'le finoana ianao. Fantatrao ny tenanao, vampino ianao,
fantatreo ny tenanao fa kristianina ianao fa aiza ho aiza ny finoana io ianao moa ve ao anatiny lay finoana. Re afako hotsika manao hoe ny fandinitena de tokony ataon'ny mpino mandrakariva amin'ny fanarahana ny Kristy. Fa raha miteny koa nefa tsy hoe mandiny tena tsy mamantatra ny tena ihany, tsy mamantatra zay fanomezam-pahasoavana nomena ny tena ihany, tsy mamantatra zay hoe maizy azy ny tena ihany, fa no hoe mandiny tena koa de zao mampita ny tenanao am'ilay tanjona tian'ny tompo ho anananao na mahenao anao. Rehefa avy mandinika lay mahenao anao ianao ny fanomezam-pahasoavanao amin'ny lafy miabo mihitsy iny zany. De fantatrao ny tenanao de ampitao am'izay amin'ilay zavatra tian'ny tompo na lay ianao tian'ny tompo ho ianao marina tokoa. Io ianao lay ianao ankehitriny fa misy tian'ny tompo ho ianao tena ianao. Zay le hoe olom-baovao. Ampitao am'ilay zavatra tena tian'ny tompo andrasana aminao am'izay ary le tenanao rehefa nandinika ny tenanao ianao. Namantatra ny tenanao anao de ampitao am'ilay hoe inona moa zany tompo ny tena andrasanao amiko ty tokoa. Nomenao fanomezam-pahasoavana, inona ny dika ilaina fanomezam-pahasoavana menao vitako ve le izy. Nilaza tamiko ianao ny hoe tempolon'Andriamanitra, tempolon'ny fanamasina ao anaty Jesoa, inona no andrasanao amiko am'izany. Dia mametram-panontaniana ianao, mampitany tenanao am'ilay tena tian'Andriamanitra ho toetranao, mampitany tenanao am'ilay Jesosy Kristy tompo zay modely aza lasitra izay arahantsika. Ary dia ny ateraka zany fandiniteny zany de fahatsapana fa misy elanelana lay ianao sy lay toetra andrasan'Andriamanitra aminao. Misy elanelana, tsapanao lay banga, tsapanao hoe tsy tratrako lay toetra tian'ny tompo ananako, tsy tratrako lay asa tian'ny tompo tanterahiko, tsy vitako ilay fikasana tian'ny tompo nataoko. Misy zay elanelana zay. Izay elanelana zay no ny fahatsapana zay elanelana zay no mahatonga ny fibebahana. Ny fandinitena zany dia tsy mahatonga anao ahatsiaro feno, fa mahatonga anao ahatsiaro banga ka mila ny fahafenoan'ny fanamasina, mila ny fahafenoan'ny azy fijalian'ny Kristy ao anaty. De mahatonga fibebahana. Arak'izany rehefa ko malala zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpino isan'andro ny fandinitena. Ny fandinitena de tsy mahatonga ny olona hanamely tena akory, na mahatonga ny olona ho diso fanantenana. Raha ohatra ny olona ka manaraka fotsiny ny psikolojia moderne dia mety ho azon'ny fahatsoam-panantenana. Hoe mandinika ny tenany mitaha amin'ny tenany ihany de mety ho kivy izy, na mandinika ny tenany mitaha amin'ny tanjona ny faritan'izy tenany manokana de mety ho trotraka izy, diso fanantenana izy. Fa itsika raha mandiny tena de mitaha am'izay tian'Andriamanitra, mitaha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary zay mahatonga antsika ao aorian'ny fandinitena de tsy miteraka fahasoam-panantenana fa miteraka fiavaozana, miteraka etaetany androso otrana. Amintsika ny fandinitena tsy mahatonga fanamelohan-tena ka hoe tena diso fanantenana tompo fa simba amin'ny fiainako, tsy tratrako le tanjona, tsy mahatonga fiemorana ny fandinitena satria mandiny tena ao ambany fahasoavan'ny tompo isika, mandiny tena amin'ny alalan'ny azo fijalian'ny Kristy isika. De afaka miteny tahaka ny Paoly eo amin'ny Koritianina manao hoe tsapatsika ny tenin'ny tompo, manao hoe ny heriko ny tompo tanterahina amin'ny fahalemena. Koritianina 2:20. Rehefa avy mandiny tena isika de afaka atsiaro ny tenin'ny tompo tahaka ny tenany tamin'ny Paoly manao hoe ampy anao ny fahasoavako. Rehefa avy nandiny tena mantsy Paoly de tsapany ny fetrany, tsapany fahalemeny, tsapany ny zavatra tsy vitany, dia nijery ny tenany tamin'ny alalan'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra izy. De ny tenin'ny tompo taminy manao hoe ampy anao ny fahasoavako, ny fahalemeko hoy Paoly, ny fahatanjahako, lay fahalemeko iny, lay fetrako iny, lay iza malemy mora sozotra, lay malemy am'lay fanarahana ny Kristy manjary matanjaka satria fenoany ny herin'ny fanamasina. Zany rehefa ko malala dia ny vokatry ny fandinitena de tsy tokony ho vakiviana mihitsy fa fahasahiana androso otrana. Ampahafantarin'Andriamanitra anao anatin'ny fandinitena ny toetranao ka tokony hibebahanao, ny fetranao ka ampian'Andriamanitra, ary ny fanomezam-pahasoavanao ka hiderahanao an'Andriamanitra. Dia eto ary Paoly ry havako malala de manantitrantitra
ny toe-panahy ny mpino ho mpandiny tena isan'andro. Ny taonjato fa 19 zay nahaterahany ataontsika hoe protestantisme dia satria protestantisme tam'izany fotoana zany de nanakina mafy mihitsy ny fiangonana zay nisy tamin'ny fotoanandro, ny hoe betsaka ny fivilian-dalana atao anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, betsaka ny fitondratena tsy mendrika, betsaka ny fampianaran-diso, ny finonom-pona tao anatin'ny fiangonana taloha nahaterahany reforma vokatry ny toe-javatra maro samihafa io. Ary dia rehefa teraka ny protestantisme no entin'ireo rain'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro, Luther ary Calvin sy namany hafa, de nisy kosa tao ambadiky zay ataontsika hoe fantsipivavahana zay, dia nisy kosa lay ataontsika hoe contre réforme, zany hoe rehefa nipotra ny fiangonana, rehefa nanakina mafy ny fiainam-piangonana tamin'ny fotoanandro reo mpanitsy fivavahana, dia aty amin'ny taonjato fa 19 dia nanompoka na ny marimarina kokoa faraparana taonjato fa 19 dia nanompoka nandiny tena kosa ary ny fiangonana. Ary io fandiny tena ny fiangonana io nantsoina hoe concile de Trente, izay nandritry ny ampolo taona ny maro nandiny tena ny fiangonana tao aorianany fanakianana nataon'ny mpanitsy fivavahana, dia natsiaro tena tokoa ny fiangonana hoe tohatra marina ihany angeny, marina mihitsy angeny tenen'ny Luther, marina angeny tenen'ny Calvin, fa tsy mety mihitsy zao ataontsika zao. Ary dia niezaka nanitsy tena ny fiangonana tamin'izany hoe contre réforme. Ary nisy fikamahana anankiray antsoina hoe jésuita, izay nitarina generaly espagnol anankiray antsoina hoe Ignace de Loyola. Ary ity antsoina hoe Ignace de Loyola ty zay namorona ny jésuita reraka tamin'ny François Xavier sy ny namany, dia namoaka boky kely anankiray antsoina hoe exercice spirituel. Io exercice spirituel io zay navoaka Ignace de Loyola ary mbola raha ataontsika hoe ny jésuita mandraka ankehitriny, dia mipetraka mihitsy ary fototra ny ataontsika hoe fandiny tena. Tiana tenena de zao rehefa malala, tsy ny fiangonana protestanta ihany tsy akory izay novozin'ny Calvin no nanao ho zava-dehibe ny fandiny tena, fa ny fiangonana kristianina rehetra mihitsy era-tany raha mametraka ny hoe mpino mahatoky dia tokony ho mpino mandiny tena. Azao taonjato enantsika zao rehefa malala de mamperitreritra fa to fandinihana ny hafa no betsaka ao anatin'ny tontolon'ny teolojia moderne. To fitaomana ny olona andinika ny toetra ny hafa, andinika ny hafa, fa tsy fitaomana antsika andinika ny tena antsika manoloana ny azo fijalian'i Kristy. Hany ka rehefa tsy ampy fandinihy-tena, ny fandinihy-tena de zao fiezahana mihitsy hamihy-tena eo anatrehany azo fijalian'i Kristy, ka manaiky hifikitra amin'i Kristy. Rehefa koa malala hotsika manao teo hoe isan'izay nanamarika mihitsy ny teolojian'ny Martin Luther tamin'ny fotoanandro, ny teolojian'ny Calvin sy ireo fiangonana zay nresahantsika teo ny hoe fandinihy-teny. Luther de olona be ranomaso, olona mavanana kokoa, olona be taraina, de nanana ray aman-dreny am-panahy antsoina hoe Stopitz. Manana ray aman-dreny am-panahy izy ary matetika mitaraina, manana olana izy, manady am-panahy izy. De zao mandrakariva ny tenin'ity ray aman-dreny am-panahy antsoina hoe Stopitz ty tamin'ny Luther, de nio ny tenanao, eto amin'ny azo fijalian'i Kristy de sitrany ianao, eto amin'ny azo fijalian'i Kristy ny fahoritsainao, de nio ny tenanao, fataro ny tenanao, de mandolia amin'ny azo fijalian'i Kristy, mandolia ao amin'Andriamanitra amin'ny fonan'i Kristy. Le avako malala eto ampamarana ty taratasy ho an'ny Koritianina ty Paoly de mamarana ny lalany hoe ny kristianina mandroso amin'ny finoana, ny kristianina manaiky ho fiasana amin'ny finoana, de kristianina manaiky andiny tena amin'ny alalan'ny azo fijalian'i Kristy.
mamantatra ny mahampanota azy, mamantatra ny mahampanota atsika, mamantatra ny fenatsika hoe mila an'Andriamanitra, mila an' Jesosy Kristy tompo velona, mila mamela heloka, mila ilaitsika ny mamela ny heloky ny namatsika, ilaitsika ny tiany namatsika, ilaitsika ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, mandiny tena manoloana ny tokony mentsika an'Andriamanitra, vitatsika ve ny tokony, voady, ny fanekena, mandiny tena manoloana ny fanekena nataontsika tamin'ny mpiarabelona tamitsika, mandiny tena manoloana ny tanindrazana. Ary izany fandinihitena zany de fandinihitena tsy sarahina mihitsy amin'ny filazantsara, tsy sarahina mihitsy amin'ny fahasoavan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny tompo aminao ry avako malala hoe dinio ny tenanao, mbola ao amin'ny finoana ve ianao sa ao anatin'ny fahatokisa-tena? Dinio ny tenanao, mbola ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra ve sa ao amin'ny fitiavana izao tontolo zao? Dinio ny tenanao, mbola ao anatin'ny fitiavana namana ve sa ao anatin'ny fitiavana ny tena fotsiny ihany? Dinio ny tenanao, mbola ao anatin'ny finoana ny Jesosy velona ve sa ao anatina fahatokiana ny fiainana mandalo ihany? Miavako malala azo antoka Jesosy fa ny fandinihitenanao de hiteraka fiavozam-panao anao maherezara, hoy ny tompo, hoy ny soratra masina, dinio ny tenanao. Amen. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa avelanao hiato zahay handinika ny tenanay, fiainan'ny kristianina rehetra maneran-tany, zay tena anafaranao ny mpino, anafaranao ny fiangonana, ny fandinihitena, ny fitsarana tena, maizy azy ny fiainan'ny mpino, ny famantarana ny tena eo anoloan'ny asa miandry, eo anoloan'ny fanoloran-tenanao amin'ny hazo fijaliana. Tompo, ampianaro zahay andiny tena mandrakariva, aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay, aizanay mandiny tena, aizanay mamantatra ny sitraponao. Tompo, ny fandinihitena no mahatonga anay manana etaeta ny avao, ny fandinihitena no mahatonga anay manana etaeta hiatsara, ny fandinihitena no mitona anay amantatra ny sitraponao sy ny asa miandry anay, ary indrindra ny fandinihitena ny manefy anay anitry tena sy angataka famelan-keloka aminao. De ampianaro zay tompo, tsy hanompo amin'ny fahazarana, fa ampianaro hanompo anatin'ny fandinihitena lalina, ka amantara anay fa soa sy mahafinaritra, ary fiadanana no ampanantenainao amin'ny fiainanay isanandro. De jereo tompo ny fiangonanao, jereo ny fiainanay andavanandro, aoko fiainan'ny olona voazatoetra, fiainan'ny olona nay namantatra ny tenany teo amin'ny hazo fijalianao. De zao tenatena ny volana septambra zao sahady dia mivavaka zay ho an'ny asanay, ho an'ny tanindrazanay, ho an'ireo marary any atokantrano, ho an'ireo manana olana totronay ambavaky reny tompo. Samy tao aminao amantatra fa na inona lalovana, na inona sedraina, de Andriamanitra azo antoka ianao, satria mitoetra ao anatinay, satria olona tsy nilavina izahay fa olona manana anao Jesosy aty anatinay. Amin'ny anatso Kristy mpamonjy. Amen.